afapo tamin'iny hetsika foire international de l'agriculture tanterana ny herinandro lasa teo iny moa ny ministra misahana indrindra ny fambolena sy ny fiompiana tratra ny tanjorana ny nambara no maly alady nandritra ny andro famaranana ity foara ity. Betsaka amin'ireo mpitsidika tena professionnel zany izay mitady vokatra ty amintsika no nanoro miteny hoe mila an'izao zahay erinareo teo zao resaka tately fotsiny hoe 40 tonnes neny azontsika ondrana ny Europe resaka tately tsy mamondrana 4 tonnes akorytsika dia mila ezaka lehibe karaha zay ary zay tena nametrahana azy mieritreretina mampasamy hafa azy amin'izay ny foara rehetrarehetra hitantsika teo hatrano zay ny fanenana andreo sehatra lehibe tsy miankin'ireo amin'ireo tatsapamokatra na mpamboly na pika na mpanjoro hitantsika ihany koa zao ny vokatra ataontsika hoe ny fabolekazo zay ny ilazana ankapobeny sy fitandronan'ny tontolo iainana. Zay le concept lehibe zany aroso amin'ity foire ity azontsika tsaraina foana io